Faly manolotra ny raba ho antsika rehetra indray amin'ny fitohizan'izao fiarantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra eo an-tongotry Kristy izao. Noresantsika omaly, naverimberina, tsindriana kely, fa ilaintsika ary tena takian'Andriamanitra amintsika mihitsy ny fibebahana sy ny fekenkeloka. Mba azahoan'Andriamanitra mamela ny fahadisoana sy ny fahotana ataontsika. Ny famelan-keloka fotsiny anefa na ny eloka voavela fotsiny tsy mbola mahatafiditra antsika any an-danitra satria mbola mitoetra eo le dossier ratsy, le dossier maloto izay nataontsika. Mbola hita eo fa nanototsika fa saingy navela fotsiny le fahotana. Ny lanitra anefa araka ny nambara dia mitakolona tsy nanota vao afaka mijoro eo anatrehan'Andriamanitra. Noho izany ilaina ny hanamarinana antsika tsiraray avy. Hamarinana itsika rehetra mba hahatonga antsika ho tafiditra any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ary izay le nilazaina ao amin'ny Jeremia 15:20 hoe dia ho tadiavina ny elokao fa tsy hisy ary ny fahotanao fa tsy ho hita. Ho tadiavina ary tena katsahana le fahavalon'Andriamanitra ny manao an'izay fa tsy hisy ary tsy hita. Ao amin'ny Diome Kristy pejy 700 ka ny paragrafy 4 dia misy an'izao teny izao hoe rehefa voahitsy ny ratsy rehetra na ny diso rehetra izay fantatra dia afaka mino itsika, mahazo mino itsika fa hovalian'Andriamanitra ny fangatahantsika rehetra, ny faniriantsika rehetra, ny etaetantsika rehetra, ny zavatra tadiavintsika rehetra, hovalian'Andriamanitra rehefa voahitsy ny diso rehetra izay fantatra. Ao amin'ny Diome Kristy pejy 270 ka amin'ny paragrafy 4 dia mananontanitra indray le hoe mitoetra ao am-ponao amin'ny alalan'ny finoana Jesosy Kristy. Izay no mahatonga ny Galatiana 2:2 miteny hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy no velona atao anatiko. Dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra milaza an'izany rehetrarehetra zany fa rehefa ao anatintsika Kristy mandondona eo am-baravarana te hiditra ao amintsika, ao am-pontsika anie ny tiany Kristy hidirany. Ka raha ampandrosontsika ao izy ka mitoetra miaraka amintsika, mbola santsika ve ny anao toetra daladala, toetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Ki izy rehefa miaraka amintsika ao anatintsika ao. Tandremo raha lasana bavy malala isany aza miazakazaka mialohan'Andriamanitra mihitsy amin'ny zavatra atao. Fa aleo miaraka aminy na manaraka azy. Aza misongona an'Andriamanitra zany fa ndraindray tsika te anao zavatra mihoatra ny fahefana izay ananan'i Kristy dia izay no mety manahirana antsika. Inona ary ny tokony ataontsika ao anatrehan'izany toe-javatra izany? Andao hiaraka nondrika ny lohantsika hivavaka isika tsiraray avy. Ray masina ny an-danitra hanohy izao fiaraha-mianatra eo an-tongotrao ny teninao izao izahay, omeo ny fanahy ao anatinay. Avy alao eloko izahay, diovy sy sasao, mba hitoera ny teninao ao anatinay ary mba hivadika ho fampiarana eo amin'ny fiainanay izany teninao izany. Tononona ny vavaka, rangatahana nonony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny Job 2:20 ka ny 9:20 misy an'ilay teny hain'ny mpivavaka rehetra na ny kristianina rehetra manao hoe mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana. Zany no ahazahoantsika mampiatra n'ilay teny tany amin'ny Jaona 2:10 ka ny 9:7 manao hoe raha miray amiko ianareo, mila miray amin'ny Kristy tsika, ka mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra, mila mitoetra ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra, mitoetra ao am-pontsika amin'ny alalan'ny finoana Kristy. Ka takiana zany io arak'ilay voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay nidiniantsika nandritran'izay ilaina. Mila mifankazatra amin'Andriamanitra isika, ho sakaizan'Andriamanitra. Aiza nefa no azahoana mampiatra an'izany? Ao anatin'ny Baiboly anie tsy hitantsika ataontsika ahoana, aiza no ndraindray zavatra maniditsidina hoe dia ndoany an-danitra zany hiaraka amin'Andriamanitra, tsy zay.
fa voalaza any amin'ny Jaona voalohany, Jaona toko voalohany andininy voalohany. Le hoe efa tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ka io zany ny tokony hifankazarantsika. Manao sakaizan'ny Baiboly mihitsy zany zasy ianao. Mivelona, miaina amin'izay voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Efa nianarantsika tary aloha fa Jesosy Kristy any amin'ny Marka toko voalohany andininy fadimy amby telopolo hoe mifoha maraina alina koa dia lasa mandeha mitokana tany an-tany foana mitokana mba hivavaka. Dia ataontsika fiainana isa-maraina alohan'ny anombohana ny raharantsika rehetra, andao andiny tena manokana. Ny dio amin'ny Kristy izy iny, pejy faraiky amby 20, paragrafy 13. Dia milaza amintsika fa vao mifoha maraina ampianarina ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra, ny mpivavaka rehetra, ny mpino rehetra, dia apetrao eo amin'ny Kristy ny fiainanao, manao vavavaka hoe Tompo tena hiaraka aminao mandritra nyity tontolon'ny andro ty. Ampiasao amin'ny fanomponanao mandritra nyity tontolon'ny andro ty. Ny sitraponao no aoka ho tanteraka eo amin'ny sitrapoko. Tena mametraka ny zavatra rehetra ho eo amin'ny Kristy. Zao anefa ny voalaza ao amin'ilay fitiavana mandresy, boky ny soroatan'ilay vehivavy kristianina daholo izay boky ankoatran'ny Baiboly ho resantsika ato. Ao amin'ilay fitiavana mandresy, pejy fa 470 ny paragrafy 13, dia milaza fa ny voany fa tsy ny anarany no mamaritra ny tombam-bidiny ny azo anankiray. Raha misy aviavy maniry zany, tsy le aviavy no inony fa ny voany no zava-dehibe mamaritra n'le tombam-bidiny fa tsy ny anarana ny aviavy azy. Tahaka an'izany ny voasary, ny paoma sy ny sisa rehetra. Raha mitsangana ho azo ao fotsiny io tsy misy tombam-bidiny, fa ny voany no manome ny tombam-bidiny ny azo anankiray. Noho izany, tsy ny anarana entitsika zany any amin'ny fiangonana izay misy antsika tsiraray avy no hiteraka ny tombam-bidy eo amintsika. Mety ho pasteur, mety ho loholona, mety ho déconne, mety ho mon-père, mety ho presbytère, mety zay eritreretintsika fa mpitary-pivavahana ao amin'ny fiangonana, dia zay no eritreretintsika hamaritra ny mety ho tombam-biditsika eo anatrehan'Andriamanitra. Raha lasa nabavy malala isany, mba tonga atsika ho amin'ny famonjena, dia tsy maintsy manatona eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra isika, ka zay no mahatonga ny tombam-biditsika, ny fiankinantsika mandrakariva eo amin'Andriamanitra, eo amin'ny Jesosy Kristy, mba hahatonga ny omentsika, dia hitondra n'ilay voany fibebahana mandrakariva eo amin'ny fiainantsika isika tsiraray. Ho Jesosy eo amin'ny Matio toko 7 ka ny 9. Matio toko 7 ka ny 9 dia hozy izy hoe, koa mamoaza voa miendrika ny fibebahana ianareo. Mamoaza voa. Atao mihitsy zany zay atonga atsika isy an'le voa. Eto dia mametraka amin'ny mapastora, mpitondra fiangonana, tahaka atsika rehetra zay mety pastora any rehetrarehetra any, mpitary-pivavahana, mpitondra fivavahana, dia raisiko adidy, eritreretiko andraikitra mihitsy zany zao no mamerina amintsika indray ny tombam-biditsika rehetra, dia ny atonga atsika tsiraray avy ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay. Eny fa na tsy ny mpitondra fiangonana azy, mety ho mpivavaka tsotra ianao any amin'ny fiangonana zay misy ianao, asehoy ny tombam-bidinao eo anatrehan'Andriamanitra, ka mamoaza voa miendrika ny fibebahana. Zay zany ny takian'Andriamanitra eo amintsika. Ao amin'ny Ezekela ary, zay ny tokony ho ataoko, zay ny tokony ho ataontsika. Ao amin'ny Ezekela toko 9:30, ny 5:20 dia misy an'izao teny zao: dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny falotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo. Tsy za zany na ianao, fa ny Tompo no manadio antsika. Ny Tompo no manala atsika sy manafaka atsika ao anatin'le fahotana, ny sampy, ny fahadisontsika rehetra. Ny Tompo fa tsy za. Ary zay no mahasarobidy ny fiankinana mandrakariva amin'Andriamanitra. Izy zany no miandraikitra
andraikitr'Andriamanitra zany ny manala antsika amin'ireo toetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Ireo zavatra ataoko ny sitrapoko fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra. Adidin'Andriamanitra zany. Ndao anaton'azy andao hiankina aminy amin'ny zavatra rehetra. Ao amin'ny 9:20 amin'ny fomba ahoana nefa. 9:20 ao amin'io Ezekela 9:30 ihany. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fonofo, ny fo vato azafady, ka omeko fonofo ianareo. Inona zany zao ny ataon'ny Kristy? Eo amin'ny fiainantsika raha eo andininy no resahana. Manao fandidina. Jesosy Kristy zany ny mpandidy ambony indrindra, mahay indrindra. Haingana ny anaovany an'io amin'ny fotoana tsy ampozotsika ny idiran'ny Kristy amin'ny fanatanterahana an'io. Fa de le fo, le miziriziry tsy mety manao ny sitrapon'Andriamanitra iny esoriny de ametrahana fonofo. Ho an'ny olona zay efa nandalo ny fandidina, matsapa tsara ny fangiry firiana sy ny amafiny ny didy zay atao tena marary ka eto zany ny anolona le fo vatotsika ho fonofo, ny atonga atsika hiala amin'ny fahadisoana sy ny sampy zay tompontsika. Tsy maintsy maharary io ary mamay no ialantsika amin'ny fahadisoana fa tsy zavatra mandehandeha ho azy. Maharary ny ialana amin'ny fahotana. Kanefa na dia zany azy, ao amin'ny 9:20 dia misy teny mampahery. Ezekela ihany 9:30. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hahatonga anareo andeha araka ny lalako sy ny hitandrina ny fitsipika ka hanaraka azy. Hoy ilay manao ny fandidiana. Voalohany, ampitoeriny ao anatintsika le fanahy. Jesosy ny manao an'izay, Andriamanitra ny manao an'izay. Ampitoerina ao anatintsika ny fanahiny. Ny faharoa, rehefa ny fanan'Andriamanitra no ao anatintsika dia ahatonga antsika andeha araka ny lalàn'Andriamanitra. Ny fahatelo, ahatonga anao hitandrina ny fitsipik'Andriamanitra rehetra. Ary ny fahaefatra, hanaraka sy hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ilaina zany le fanan'Andriamanitra hitoetra. Ary io ny fitaovam-pandidiana zay ataon'ny Tompo. Ka raha hitoetra ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra kanefa itsika mbola ao anatin'ny fahalitoana, ao anatin'ny fahadisoana zay ataontsika, tsy maintsy diovin'Andriamanitra aloha. Lesona efa nianarantsika tany amin'ny andro faharoa zany. Tsy maintsy diovin'Andriamanitra, mpandalovin'Andriamanitra fanadiovana. De miala le ratsy rehetra de mitoetra amin'izay ny fanan'Andriamanitra. Ny pirofo zany ny riavana malala fa nahazo ny ositry ny fanahy isika de tokony misy zavatra anankiroa ny tokony hitranga eo amin'ny fiainantsika. Voalohany, tokony ho hita eo amin'ny fiainanao mihitsy fa nandray ositra ianao, nandray ny fanahy masina ianao. Ary ny faharoa, tokony hisy vokatra mivaingana hita eo amin'ny fiainantsika. Zay itoeran'le fanan'Andriamanitra. Tokony ho hita ny voalohany indrindra eo amin'ny fiainantsika ary tokony hisy vokatra avoakan'izay fanan'Andriamanitra zay mitoetra ao anatintsika. Ao amin'ny Galatiana 5:5. Hainy ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra mpilivava koa io. Ka ny 2:20 manao hoe fa ny vokatry ny fanahy de misy zavatra 7 tany saina eo. Voalohany, ny fitiavana, ny fifaliana, fahatelo ny fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa ary fahamarinana. Raha tsy resaka afa-tsy le fizarana fahatelo teo tsika zany zao, ny amantarana ny olona anankiray fa misy ny fanan'Andriamanitra ao anatiny na voavela heloka efa no amarinan'Andriamanitra izy, de ny fananana ny fiadanam-po ao anaty. Samby eto amin'ity zao tontolo zao ty ihany ny misy atsika. Fa eo amin'ny fiainana talora mbola tsy nandray an'ny tompontsika ka misy toe-javatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Koropaka ka, miadi-tsaina ka, savoritaka ka, mitebitebika, ahoana ny mety hafarano zao toe-javatra zao.
fa rehefa mifanan'Andriamanitra no ao amintsika mety andalo amin'izany ihany tahaka ny olona rehetra raha tsy resaka afa-tsy ny fisonotry ny vidim-piainana izay tsy eto Madagasikara rery fa dia ny mahagaga rehefa miakatra ny vidim-piainana ary io na iza izay no manatanteraka ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Timoty 2:7 fa aoko fantatrao zao fa any amparany any dia isy andro mahory eny miasarotra iakatra foana io fa ny fomba ifehezana azy sy ny anamboarana azy ny tokony tadiavin'ny mpitondra fa io dia iakatra mandrakariva ka raha eo anatrehan'ny raha izay fotsiny no resantsika ny olona mikobabaka ahoany ty ny atrenany ity fa ny olona manana an'Andriamanitra ao anatiny manana fiadanam-po eo anatrehan'ny toe-javatra rehetra miankina mandrakariva amin'Andriamanitra mametraka ny fiainana eo amin'Andriamanitra zao ary no angatahany tompo amintsika mialohan'ny fiaranany ity famelabelarana androany ity samy manao tombana ny amin'ny fiainany avy tsika rehetra misy vokatry ny fanahy anankifito reo iza amin'ireo no efa mba hanananao ary iza ny mbola tsy hanananao na ny tombana izay ataonao tena tsy mbola misy ao anatinao mihitsy ve reo vokatry ny fanahy reo sa efa hanananao avokoa izy tsirairay avy tena andao samby anao tombana manokana ny amin'ny tenany isika tsirairay avy ny vokatra voalohany lazain'ny tenin'Andriamanitra ao dia ny fitiavana io fitiavana io zava-dehibe satria nahoana ny anarantsika anie tany amin'ny Isaia 1:10 miverina kely foana ny lesontsika le manao hoe fa raha manantanany ianareo miandrandra valim-bavaka ny dikan'izany dia hitampo maso tsy hijery anareo Andriamanitra eny fa na dia manao vavaka be azy ianareo dia tsy hiaino Andriamanitra hitampo-tsofiny izy inona ny antony feno ran'olona ny tananareo ary inona ny dikan'le hoe feno ran'olona ny tananareo any amin'ny Jaona 1:7 ka ny andininy 5:12 ny atonga ny olona anankiray feno rano tanany dia mpamon'olona ny dikan'izany ary any amin'ny io Jaona 1:7 manazava ny apôstôly Jaona fa izay mankahala ny rahalany no atao hoe mpamon'olona mifanohitra amin'ilay vokatry ny fanahy voalohany zany dia ny fitiavana ka raha mbola miaina ao anatin'ny fankahalana izay fanohitra anankiray mahatonga ny zava-dratsy rehetra mitranga tsy eo amin'ny fiainana andavanandrontsika ny fiainana amin'ny maha olombelona tsika fa indraindray tafiditra ny anatin'ny fiangonana tsirairay avy izy io ary miteraka zava-doza zava-dratsy io fankahalana io ka dia andao anao tombana andao anao fandiniany tena manokana aiza ho aiza eo amin'ilay vokatry ny fanahy no misy antsika tsirairay avy ao amin'ny Jaona 1:7 ka ny 5:5 Jaona 1:7 ka ny 5:5 raha misy olona tsy ateraky ny fanahy dia maninona tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra anie zay no nahatsara n'ilay tena endrika ilay Andriamanitsika tena tiantsika ny Andriamanitra ary ny fikendren'Andriamanitra tsy hisy very na dia ho ray azy fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very fa ho tonga azo ny fiainana mandrakizay zay rehetra mino raha lasa nabavy malala isany raha misy olona tsy ateraky ny fanahy zany tenin'Andriamanitra no miteny eto Jaona 1:7 dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy ao amin'ny dio amin'ny Kristy page 520 ka ny paragrafy voalohany dia milaza fa maro ny olona ny tsy malala ny atao hoe fibebahana marina inona zany no atao hoe fibebahana marina zay le nyresahan'ny tenin'Andriamanitra tamintsika zay kia mila miseho amintsika le vokatra tsy fisehosehoana ivelambelany zany tsy resaka hoe
iny fa mibebaka le rangany nanjary ny tsikitsiky nanjary ny arahaba olona nanjary nanao an'izao sy ny sisa fa zavatra tena fomba fiaina zay zany ny atao hoe fibebahana marina. Fomba fiaina io zavatra mivoaka avy ao am-po io zavatra tereniny avy ao anatinao ary tsy maintsy miseho eo amin'ny fiainana. Zay le vokatry ny fanahy. Raha lasana bavy malala isany tandremo anefa mila mitandrina fa izao ny voalazan'i Jesosy Kristy. Ao Matthieu 7:20 ka 9:20. Matthieu 7:20 ka 9:20 de toy izany koa ianareo. Raha eo ivelany de miseho ho amin'ny olona fa marina ianareo nefa ny ao anatinareo de feno fiatsaram-belatsy sy tsy fankatoavan-dalàna. Tandremo fa ndraindray misy fiatsaram-belatsy. Ao amin'ny 7:20 eo ambony eo amin'io Matthieu 7:20 io de nilazainy Jesosy mihitsy fa loza anareo mpanorandalàna sy ny fariseo hoe mpiatsara velatsy ianareo fa ianareo de tahaka ny fasana voalalitra fotsy zay miseho tsara tarenareo eo ivelany nefa ny ao anatiny de feno taolany maty mba amin'ny fahalotona rehetra. Riavana malala, mampieritreritra, mampisaintsaina ary ny fahitany Jesosy Kristy ny olona manao an'izany mpiatsara velatsy. Loza tahaka ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Mba tsy toy izany ane ny fanandramana zay iainantsika fa mba ho fanandramana tsara ary raha sanatsika ivelambelany sy mety mbola saritsary mpibebahana no ny ainatsika hatramin'izay nataontsika sy ny ainatsika fotoanan'izao andao ifanampy isika, andao iara-anatona ny Kristy, hianatra ho atongotry Kristy isan'andro san'andro ny amin'ny atao hoe fibebahana marina. De ilay tena fibebahana zay ateraky ny fanahy fa tsy tsy vokatra zay ataoko fa ateraky ny fanahy. Amaranantsika azy iny dio amin'ny Kristy pejy 720 ka ny 9:2. Dio amin'ny Kristy pejy 720 ka ny 9:2 ary de isy fiovana eo amin'ny toe-panahy sy amin'ny fombafomba ary ny raharaha atao isy fiovana hazava sady tsy isy isalasalana mihitsy ny fahasamihafan'ny toetra teo aloha sy ny toetra ankehitriny. Zany ny tokony ho hita amin'ny olona zay mandalo ny fibebahana marina. Zany ny tokony ho hita amin'ny olona zay mandositra ny fanamelohana zay ho avy. Zany ny tokony ho fiainana ho an'ny olona zay mitady ny fanadiovana ampiaran'Andriamanitra hoe tsy maintsy misy sazy miandry. Any amin'le oabolana 110 iny 130 mantsy de le milaza hoe raha tsy maintsy valiana ety an-tany ny marina maika fa ny amalian'Andriamanitra ny ratsy fanahy sy ny mpanota. Nisehony zany toe-panahy zany anefa de mbola misy resaka lavabe ao arinan'izay fa tonga de ny faranako ary amin'le famarana anazy de zao ny lazainy hoe tsy ndraindray io le vokatry ny fanahy nisehony zany toe-panahy zany tsy ndraindray fa ho hita lalandava na eo amin'ny fiteny na eo amin'ny asa tao na eo amin'ny fanao zay mahazatra atsika. Ho tahin'Andriamanitra ny vahoakan'Andriamanitra rehetra zay manaraka izao famelabelarana izao, ferahana mianatra ny tenin'Andriamanitra izao ka de mba isy vokatry ny fanahy iseho, isy vokatry ny fanahy eny amin'ny fiarahamonina, eny amin'ny mpifanolo-bodirindrina, eny amin'ny toeram-piasana maro isan-karazany de afinaritra mihitsy ny fiarahamonina eo amin'ny samy kristianina sy ny vahoakan'Andriamanitra zay hita taratra ny amin'ny toe-panahy sy ny vokatry ny fibebahana marina zay omeny ny tompo nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Tompo ane no hitantsika rehetra, ny tompo no ampaherentsika. Amen. Iara hivavaka isika, manasantsika indray mba hitsangana anao vavaka amaranana izany famelabelarana izany. Ray masinao,
ho any amin'iza moa izahay. Ianao no manana ny fiainana mandrakizay. Ary ny antony ny vavahanay dia satria kely hery izahay tsy manana fanohitra hoentinay miaina amin'izao fiainana izay fohy, bitika, mandalo. Fa any aminao no misy ny fiainana mandrakizay. Te ho any aminao izahay Tompo. Koa dia mamela ny elokay mamindrafo ny amin'ny sitrapo tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Diovy sasao ary avelao izahay ka omeno fanahinao Kristy eo. Ataovy mihitsy ny fandidiana izay tianao atao aminay tsirairay avy ka esoro ny fo vato sy lohy fonofo. Mba hisehony ny fibebahana marina dia ny vokatry ny fanahy izay miseho tsy vonjy-tavanandro fa tena mivadika ho fiainanay isanandro sanandro ary tsy tsindraindray fa hita taratra eny amin'ny fomba amam-panao, hita taratra eny amin'ny fiteny, hita taratra eny amin'ny fanao mahazatra sy ny zavatra rehetra izay iainanay. Taio ary izay tsirairay avy Tompo, mba afaka mivelona sy miaina ao anatin'izany toe-panahy izany. Ka raha tsy tao amin'izany izahay taloha, olombelona ihany, mety niaina tamin'ny fahazaran'ny ratsy izay niainanay. Amin'izao sisa izao, tefeo dia amboary Tompo. Izany ny vavaka izay takianay ary tonononay nonony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.